ny fanatanterahana ilay hetsika ara-kolontsaina antsoina hoe doni izay mampalaza nyity faritra avaratry ity ny mponiny nosy be amin'izao fotoana izao. Mankalaza ny indiany faharoapolo amin'ny doni izy ireo ka tsy nanadino izany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Nampanantena izy nandritra ny fihaonany tamin'ny vahoaka teto an-toerana fa atao amin'ny fomba manetriketrika ny doni amin'ny andiany faha 2020. Nangatahany vahoaka teto nosy be ihany koa mba hisiany sapan-draharaha mpamonjy voina eto an-toerana. Ho tanterahina ny etaentanareo hoy ny filoha Andry Rajoelina. Zava-dehibe eo an-droapolon'ny nosy be araka izany ny fahatongavany filohan'ny tetezamita teto nosy be satria sady nifanojy tamin'ny fetin'ny Pentekosta no nifanojy ihany koa amin'ilay hetsika ara-kolontsaina doni. Marina moa fa tsy niresaka mahakasika ny raharaha-pifidianana sy ny resaka politika mihitsy ny filoha Rajoelina nandritra izao fitsidihana nataony izao.